raha izay indray dia hoe tia ny vadiko be ny zavatra ataony lahy dia makasitraka ny vadinareo rehetrarehetra. Sominy aina fotsiny ho an'izay mbola tsy mahafantatra, manana page Facebook dia afaka jerenareo any dia misapoanina kely dia mahafantatra mombamomba misimisy kokoa. Satria isaky ny interview dia mila mamerina présentation foana dia efa nasiako présentation any anatin'ny page any fa en résumé humoriste stand-upper dia izay fotsiny. Ohatra hoe motivateur, maflo dia miezaka mampitsiky. Humour de remarque ny anarany izy miezaka miremarquer détail kely na société eny dia iny nitondrako anazy eo amin'izay mitouché an'olona rehetrarehetra. Hatreto aloha tsika mbola tsisy namono mihitsy ary manentana antsika tsy hamono anahy. De toute façon mahafantatra olona hoe humour le izy dia za koa miezaka micalibré hoe de toute façon hevitrako le izy zany dia miezaka micalibré an'izay fara vao sivana tato an-tsaiko dia rehefa navokako iny dia navokako. En devient dia tena sasaporan mihitsy moa satria tamin'izaho nanomboka nanao humour eo amin'ny 2 ans eo miezaka manao humour fotsiny dia tsisy mahafantatra mihitsy. Ohatry ny asa rehetra ataontsika hoe sarotra fa mampiray an'ilay stand-up zany samy manana public an'io. Matetika zao ny olona mpankafy anahy rehefa mahita anahy dia miteny hoe any ianao tsara fa tsy ohatry ny neny ihany. Miezaka mirattraper an'ilay olona mitovy hevitra aminahy rehetra dia ny concurrent koa miezaka mirattraper any ihany izay mankafy ny tapaka ny jiro izay refen'ny jirama ihany. Anisan'ny nanamarika anahy mihitsy moa iny olana azo avy amin'ny mikitikitika fanjakana io. Amin'ny humour ataoko za miezaka tsy manao limite ninina mihitsy satria hoe raha remarqué nareo zao miclash dia rehefa miclash le public dia efa maninona moa tsy afaka miclash ny mpanan-karena ohatran'izany miclash mahantra dia miclash fanjakana dia avy eo miclash vahoaka koa hoe tsy mety afa-po mihitsy fa misy pour tout le monde zany loatra hoe tsy asiana déséquilibre le izy. Ny antanjonako manko vao miclash dia na le olona clashé koa raha mime zany hoe bonne ambiance ny anahy tsy agression gratuite zany dia miezaka mitady an'ilay humour sy mintsy manantena hoe na mampiasa fanjakana rehefa maheno anazy mime dia migarder ny équilibre na respect foana satria tsika eto amina pays misy lalàna moa zany dia tsy ny dépasser an'ilay borne lalàna hatreto matoa mbola tsy gatra angamba. Retour matetika azoko moa zany de toute façon koa za am'le tsy dia mivoaka andro mazava loatra dia olona efa mamimamy any amin'ny bara no tena retour azoko dia tena izay fotsiny hoe lasa miteny. Raha tsy izay indray dia hoe tia ny vadiko be ny zavatra ataony lahy dia makasitraka ny vadinareo rehetrarehetra. Ataontsika hoe olona mahay vava zany satria za nianatra an'io vava io mihitsy. Romane Fressinet zany tena henoko matetika le humoriste nampidécouvrir anao afaka ianarana io fa ankoatr'izay mijery plutôt any amin'ny humoriste en Belgique dia humoriste en Côte d'Ivoire zao ny influence-ako amin'izao. Za anatin'ny manao tournée na sketchako en français zay manao one man show en français 1 heure dia efa nitety toerana maromaro dia matetika amin'ny hariva le spectacle dia buako amin'iny zany lancena an'le tena rêve comme zany toany amin'le any Abidjan capitale du rire misy an'le parlement du rire sy ny tariny regny mba ampidécouvrir ny humour malagasy hoe tsy humour pipi kaka fa misy humour intelligent koa arafahana mipasser an'le message mba hahatonga antsika tsy ho stéréotypé foana hoe cultivateur de vanille na les noirs qui sont racistes des noirs sy cliché atsika rehetrarehetra dia izay ny tournéko en humour dia ezahako hampita lavitra be le message. Anatin'ny tontolon'ny humour zavatra rehetra fiteny fa mila tenenina tsara fotsiny. Teny diso mahatonga amin'ny blague anankiray tsy mandeha. Tiako zarana amin'olona rehetrarehetra zany
dia le zandrikely le mieritreritra hoe malaza ny roro dia roro ny atao ambony be na hoe foka molo ny dia rappeur dia manao an'izao dia izao tsy misy substance zany mahatonga ny olona manana talenta satria zay ny erreur eto an-tanàna eto fa iny fotsiny ngamba ny ataonao hoe manafaka traky nefa au final ianao lasa andevoziny zavatra iny fotsiny fa vitanao tsisy zava-mahadomelina niara zay ngamba ny anentanako azy zay rehefa tsy vita